Thank you. Okay, sir. Misaotra betsaka ary. When we open the Bible, Rehefa isika manokatra ny baiboly, tsy mifidy baiboly zany, tsara marina fa miresaka momba ny baiboly amin'ny ankapobeny aho amin'ny fampiasana dénominateur commun amin'ny lafiny itambaran'izy ireo rehetra reo. Rehefa sokafisika ny baiboly, toko voalohany, andininy voalohany milaza manao hoe first chapter, first verse. It says, in the beginning tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. and the earth. The word God Ny teny hoe Andriamanitra amin'ny teny hebreo dia Elohim. is Ny Elohim. teny hoe Elohim, pasteur dia manana namana teratany jiosy betsaka izay afaka anontaniana raha tsy marina ny fanazavako. Androany alina sy rahampitso alina dia mbola isy adihevitra hafa koa izay mbola ataonay roa eny akaiky ny fiangonany any. Somewhere closer to his diocese, his church. And we can bring Afaka mitondra rabi na alohandoha mpisorona jiosy iray izay ary mba ametrahako fanontaniana mikasika ity Elohim ity izy. please translate. And if he's Azafady mba dikany teny hoe Elohim. Raha tena honnête na tsy miangatra amin'ny fandikana teny izy dia mba ilaza hoe ny teny hoe Elohim dia midika ho Andriamanitra au pluriel na Andriamanitra betsaka zany. Ny zavatra mahatsikaiky dia ny fandikana teny voalohany amin'ny fehezanteny voalohany ao amin'ny baiboly Genesis toko voalohany andininy voalohany dia efa diso sahady. exception. Amin'ny teny hebreo izay tenin'ireo jiosy ny fiantsoana ilay nahary tokana dia El na Ela. Translated the first Fa rehefa atao au pluriel izany dia lasa ho Elohim. God, it should be Amin'ireo dikanteny miisa zato izay natao dia nidisovindreo kristianina daholo ny fandikana ny teny hoe Elohim izay midika hoe Andriamanitra au pluriel nefa nadika ho Andriamanitra tokana izany. this is the word of God. O ianareo mpino kristianina, fa nahoana milalao amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka izany ianareo? Raha toa ka Andriamanitra au pluriel ny dikany Elohim, fa nahoana no tsy mba nadikanareo Andriamanitra au pluriel zany? Been cover to cover. Fehezanteny voalohany dia efa diso sahady ny zavatra nataonareo traduction. Eny ary, raha toa ka tenin'Andriamanitra marina ny teny ao amin'ny baiboly araka ny tenin'ny pasteur tao anatin'ny kasety nalefa ny tamiko, izy dia milaza ny tenany ho fondamentaliste na tena saropiaro amin'ny finoany. Tiako be ny fiantsony tenany zany. Aminy dia ekeny daholo manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy ho tenin'Andriamanitra Like to daholo. change the word there. Noho izany dia lasa moramora kokoa ny asa izay ndeha ataoko androany. Made a revision. Tsy misy olona manana zo hanova ny tenin'Andriamanitra. Raha toa ka tenin'Andriamanitra marina io baiboly io dia tsy tokony niova ho singulier ny zavatra efa pluriel. Made it into plural. Mbola amin'io andininy io ihany dia milaza hoe nahary ny lanitra sy ny tany. Raha jerentsika ny baiboly vita fantsiana fahadimy izay mitondra anarana hoe version du roi Jacques, ny teny hoe lanitra amin'ny teny hebreo dia singulier izay midika hoe lanitra tokana. Nefa nataondreo pluriel izany amin'izany fantsiana nataondreo izany. Mba ahoana tsara ny fomba fisainareo ity? Would like the Pluriel nataonareo singulier pastor to explain ary singulier nataonareo pluriel. Mety ve zany? with the word of God, if it is the word of God. Mba tiako fantatra asa manana alalana anovan'ny teny ao anatin'ny baiboly ny papa ray masina na manam-pahaizana na mpampianatra any amin'ny université. Now, I want to know whether Christians or any scholar or bishop or pope has a right Satria mantsy fantatra tsara ny teny ao amin'ny boky farany ao amin'ny baiboly izay mitondra anarana hoe Apokalipsy izay milaza manao hoe ary izao no lazaiko amin'ireo izay mandre ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy azy dia hasian'Andriamanitra amin'ny loza voasoratra amin'ity boky ity, zany hoe ireo aretina izay tsy azo tranona sy ny rehetrarehetra. Noho izany mba tianay pasteur Stanley rehefa aveo mba hanazava izany. Iza ireo olona nanova ireo teny ireo ary amin'ny fomba ahoana no ahafahan'izy ireo manao izany raha toa ka tenin'Andriamanitra marina ny baiboly. 700 times. We are Manaraka izany amin'ireo boky dimy voalohany amin'ny baiboly Genesis, Deutéronomia, Levitika, Numera dia miverimberina impitonjato fa ity baiboly ity dia tsy tenin'Andriamanitra.
impitony-jato miverimberina fa tena tsy tenin'Andriamanitra ity boky ity. Ianareo dia mahita ao hoe Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy, ary Mosesy niteny tamin'Andriamanitra, nanontany Andriamanitra ary namaly Mosesy. Izay midika hoe Andriamanitra tsy niteny an'izany teny zany, ary Mosesy koa tsy mba niteny an'izany teny zany. Ireo teny ireo dia nilazain'olona fahatelo izay tsy fata-piaviana. Ity olona ity dia naheno angano ary nitantara izany angano zany tamin'olon-kafa. Impitony-jato dia miseho mazava tsara amintsika fa tsy tenin'Andriamanitra ny Baiboly. Jerenareo tsara fa ireo mpino kristianina dia milaza tsy ampiambambana fa ireo boky 5 ireo dia nisoratany tanany Mosesy. Nefa tsy fantatran'izy ireo fa ao amin'ny boky farany zay neverindreo nisoratany Mosesy, Deutéronomia izany, toko faha 430, andininy fahadimy dia milaza tahaka izao. Ary Mosesy ilay mpanompon'Andriamanitra dia naty tao tamin'ny tanànany Moab araka ny tenin'Andriamanitra, ary izy dia nalevina tao tamin'ny tanànany Moab, tsy mba misy olona mahafantatra ny toerana nahafatesany. Noho izany dia misy olona hafa eto izay nanoratra ity teny ity. Tsy ekeny saina mihitsy fa i Mosesy no nanoratra hoe tsy misy olona mahafantatra toerana nilevenan'i Mosesy.